De any le problema ny bainina. Raha mbola zany ny fotom-pisainan'ny lisany de ny problema am'izay misy fiangonana zokiny mihitsy eto tena tonga de henjana be raha anohana an'izany hevitra zany e. Tena za averiko ihany raha to de mily Colline lisan'ireo. Fankahalana sy tena herisetra mameno ny fon'ny lisany nefa lisany milaza ny lisany fa kristianina mpanara-dian'i Jesoa, tsy mino aho fa Jesoa mpanavakavaka. Ary tsy mino aho hoe Jesoa feno fankahalana ohatran'iny lisany ny fony. Zany ny antony hisafidian'ny lisany an'io mpanjaka ny safidian'ny lisany io. Ary za mino fa hatramin'ny taranaka vazaha fiafin'ny lisany de tsy ala amin'io razoky io. Ka zay moa mahatonga any manohana tsisy fepetra amin'ny Mont Colonel nganie Mont Colonel hijanona io. Amin'ny Mikael lazy zay moa de efa Mikael. Fa zao le izy Mont Colonel amin'ny fandehan'le zavatra koa nefa de tadidiova ohatran'izao koa le izy. Ianao io zao Mont Colonel efa manamanana, efa mitovitovy amin'ny resaka finoana salamina ianao na de hiteny ary ianao hoe mpiandry ianao. Satria ianao mpiandry miaraka amin'ny basy ary mpiandry miaraka amin'ny tena tenue de combat. Zany tompoko a tsy esprit chrétien mihitsy zany. Mino aho fa ny esprit chrétien tsy mila ady zany ary tsy tia ady zany mihitsy. Tsy manana esprit an'izany ny tena nomenan'ny kristianina. Raha ady de ady madio, ady filozofika, ady teolozika, adina resaka hevitra nataon'i Kristy raha ny fijeriko azy. Fa raha tena manana an'izany esprit de combat sy esprit guerrier zany ny lisany aty amin'ny islam no misy an'izany, de any amin'ny leron'ny judaisme talohany amin'ny testameta taloha tany misy an'izany. De am'izao zany miverina amin'ny islam. Combat madio ohatran'io atao Mont Colonel io. Lesany zao be menomenona daholo hoe araky ny tenin'ny Mont Colonel Lamaly, tsy misolelaka be diso fahatany sao lazainareo fa misolelaka be fa za kosa aloha tsy maintsy miaro an'iny razoky iny aloha hatreto aloha. Tsy nahazo ariary folo tamin'iny aho. Raha za moa ny ataony tafiditra ao amin'ny fanjakana anjarako ary. Fa za ndray ny ohatran'ny hoe hampianatra baiboly an'ny lisan'ny kristianina eto ary zay reko izy hoe lisany ampovoantanindreo ihany le zavatra mampiomehy 666 eto amin'ity tanàna ity. Misy pelaka ihany any amin'ny sisiny any Morondava sy any amin'ny sisiny any fa tsy bobaka be ohatsin'ny ery Antaninarenina sy ery Tsaralalàna ery. Porofon'ny tena mahasatanika an'io Antananarivo ny lisany io. Fa jereo fa tsy afaka amin'ny Antananarivo mihitsy le Antananarivo resahantsika le fivavahana kristianina. Zany ny zavatra natsangan'ny Galeny teto tsy voaravan'ny lisany zany fa ezahana iravana zany. De onko izy hoe manana esprit tena salama ianao Mont Colonel na tianao na tsy tianao raha vao miaraka amin'ny basy ianao. Sy miaraka amin'ny tenue de combat ianao ary miresaka fahamarinana ianao ary miresaka zanahary ianao. Samy hafa be mihitsy zany hoe za hiteny eto tamin'ny androna civil sy tamin'ny androna mpandraharaha sy za miteny eto amin'izao androna miaramila scoutier zao tena tsy salasala mihitsy aho hiteny eto satria tsy soldat ihany hitanao le izy. Io soldat civil io moa zany de efa ady be tsy vita koa io e. Mitovy amin'le katolika sy protestanta ihany. Misy civil de tena mankahala militera soldat hatramin'ny tsy nahy mainty. Mampalahelo ahy misy fifandraisany foana amin'le karazam-pinoana anankiray izay foana ny olona manana fisainana ohatr'izany ary karazam-poko anankiray izay foana. Mankahala civil, mankahala militera. De zay no lazaiko hoe za indray no hampianatra baiboly anareo kristianina de ampianariko nareo rehefa tsy mahay. Inona no mampimenomenona anareo valo volana avy aty aoriana amin'ny fandresena ny ampitan'ny tena ranomasina mena de efa mimenomenona sahady nareo. Tsy haiko hoe mba misy manana amin'izay leko izy hoe mba misy manana maso hijery sy maso hamaky ve nareo reto nefa de iondananareo le baiboly nefa tsy vakianareo akory le izy. Menomenona sahady ary fantatro tsara mihitsy ve fa ny ao ampovoan-tanàna ao, ny ao ampovoan-tany ao ihany no menomenona io.
satria araky ny koziko teo hoe lasany soldat sy lasany côté indray ny laka, aleo mba hifandimbindimby le izy, hifanimbidimbindy, aleo mba hifanimbidimbindy. Fa hafa mihitsy koa zany rehefa hoe koa côté sy officier, ary officier mba azo savà koa fa tsy le officier badraodra be reny e, fa mba officier universitaire, officier tsy haiko e. Ary de toute façon tsisy race pure zany intsony eto Madagasikara, eto ambonin'ny tany eto raha ngafa asakasaky lisan'izay vendrany io. Ekeko hoe mety race pure ny lisany génération 4 sa génération 5 fa ankoatran'izay tsisy race pure zany intsony raha nga ny olombelona fa efa mifangaro be. Mainka moa fa eto amin'ity Madagasikara tsika ity, tanin-drazantsika ity, halako be le olona manana toe-tsaina satria za tsy zany, za efa métis raha teo, za ny tena malagasy, ka halako be le olona mbola manana fisainana hoe tribaliste be zany, tsy tena miala tsiny ara nga, tsy mirevy an'izany, tsy ampandroso ninnininy eto amin'ity fireneny ity mihitsy zany tribalisme ny lisan'izany. Satria vao mazava ho azy raha vao miresaka tribu lisany tribalisme sy rehetrarehetra zany dia efa tadidio fa tsy nation possible aloha amin'izany. Nation zany mi-exclure an'izany tribalisme ny lisan'izany ny atao hoe nation, ny atao hoe état. Averiko ihany mifora ny zavatra hitambarantsika menakavy ary samy mino an'Zanahary. Fa za raha mbola te hiteny hoe legalisez-vous le aina, le ody gasy, le iray vatsy iray aina mampifandray antsika tanteraka, izay nisimban'i Napoléon sy nisimban'ny vazaha. Misy resaka métaphysique sy zavatra culturel sy traditionnel be ohatr'izany ny famotehana firenena anankiray fa tsy hoe heverinareo fa hoe mandeha ho azy zany, doranareo daholo ny zavaboarin'Andriamanitra eran'ity Madagasikara ity dia enjehanareo ho zononareo ohatry ny renena, n'inona izany ange zao dia efa fahabadoana tanteraka badraodra tena mbola araky ny koziko io mbola olon-dia. Ialahy ve miady amin'ny voninkazo, ny anay ity olombelona ny divanay fa tsy voninkazo ary tsy lokon'oditra fa fanahy, loko-panahy sy ara-tsi-panahy satria tsisy ankoatran'izay eto ambonin'ny tany eto ary ny gasy nahafehan'izay tsara matoa ny teny izy hoe ratsy fanahy dia tsara fanahy. Ny ratsy fanahy dia tsy iza fa ny masiaka, ny olona méchant moa zany hoe ity vazaha, ny olon-dratsy zany, ny olona ratsy fanahy. Dia mazava ho azy, mahagaga ve raha hoe ireny olona ireny no any amin'ny afo be? Mahagaga ve raha hoe ireny olona ireny no tsy mino an'Andriamanitra, ireny olona ratsy fanahy ireny, zavatra efa mazava be le izy, iza ary le ratsy fanahy, iza ary le tsara fanahy. Ratsy fanahy nareo raha tsy mankasitraka amin'ny mon colonel satria raha tsy nitsangana ny basy ny tsy vito izao ady izao ary mbola nirefarefa tamin'ny tany nitsakitsahan'ilay rangahy teo nareo. Nefa nareo tamin'ilay nitsakitsahan'ilay rangahy teo sy nataony ninan'ny anareo teo tsisy ny teniny, tsisy ny kofoka naray ary. Mody nitsangatsangana eran'ity Madagasikara ity hoe hetsika fotsy hetsika mainty, ry mpanao politika galifantsy be kotro marolatra mpilalao fiainan'olombelona eto amin'ity Madagasikara ity, fa raha tsisy amin'ny mon colonel nanangana ny basy ny joro taraiky ity Madagasikara ity dia 9 volana ve nareo dia efa mimenomenona ohatrany tamin'ny andron'i Moïse sahady. Izay no lazaiko hoe tsy. Za indray ny hampianatra anareo ny baiboly sy hampianatra anareo ny Kristy ny tena véritable, tena Andriamanitry Moïse sy Andriamanitry anona eto. Eo dia mimenomenona sahady. Izay ny koziko hoe raha mbola ohatr'izany ny fotom-pisainana eto amin'ity firenena ity dia aza mieritreritra ny androso dia iza no ambadika izany averiko ihany ry avy ara-pianarana, ry borizano, ry aloha dia raha mbola mi-existe izany fikan'ny lisan'ny 48 famille monsieur tsy miala eo Madagasikara izay aloha tonga dia anti-bourgeois tanteraka koa raha zay, anti-bourgeois tanteraka izay, anti-universitaire izay, ary anti-fiangonana izay. Reo ny 666 afaka mbola kozina eto reo. Nga ialahy raha izay tsy miraharahiana ialahy na professeur na inona ialahy na docteur na master na inona la fa izay koa manana ny anay raha.